Nirefidrefitra ny basy teny amin'ny Fanafihana Ambohimandamina iny ny sabotsy maraina teo, tokony tamin'ny 3 ora. Toeram-pivarotana iray nisy nanafika tamin'io fotoana io, ka lasa tamin'izany ny tablety iray, telefônina fanaovana casse-pointe ary vola mitetina 2 hetsy sy 2 tapitrisa ariary. Tovolahy miisa 3 nitondra basy, antsy be ary barapinsa no nanatanteraka ity fanafihana ity. Tamin'ny sabotsy tamin'ny 3 ora maraina dia nisy jiolahy nanafika taty amin'ny tranonay Ambohimandamina Sotema. Dia zavatra tafiditra tao an-trano nakay dia naka vola sy telefônina tablety ary ny telefônina casse-pointe. Dia azo ny zavatra jiaby ireo dia lasa izy nandeha nandositra dia niasony fokon'olona nefa zay nandepaneny sefle dia maro ny fokon'olona procès azy dia napoka basy izy dia lasa nilefa ny vahoaka ny procès azy. Raha ny fanazavan'ireo tompontsena dia nilaza hividy zigara ireto olon-dratsy ireto no nanao be fiditra tao amin'ilay toeram-pivarotana tamin'io fotoana io. Tsy nisy ny ainana fohy, tsy nisy naratra ihany koa. Na izany aza nefa dia nametraka fitoriana ireo lasibatra ka efa manao ny asa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Tsara marina fa intelo amin'izao ity toeram-pivarotana ity no nisy nanafika.